Faly miarabantsika rehetra ny tenako apôstôly Andreasa no miaraka amintsika indray amin'ity fandarana mahafinaritra be ity manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao Jehovah'Andriamanitra ne anisy soantsika rehetra dia engany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny tokantranonao eny amin'ny toeram-piasanao rehetra eny eny amin'izay toerana misy anao eny amin'izao ora sy fotoana izao. Misy karazana vahaolana tsy vitana vola aman-karena, tsy vitana fahalalana olona, tsy vitana fahaizana, fa ny herin'Andriamanitra irery ihany no mahavoafa azy. Hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sika amin'izao fotoana izao dia manasa anao aharitra hatramin'ny farany hiaino an'ity fandarana ity fa tena inoko fa aorianan'ity toriteny ity tsy maintsy hisy fiovana ny fiainanao. Ka dia asaiko ampitiavana ianao hivavaka sika dia manasa anao mba hanondrika ny lohanao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jehovah'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity, ny amin'izao fotoana izao mbola fahako mitory ny teninao. Omeko voninahitra eto ianao hiasa malalaka ampitenin'ny mpanomponao ary hikasika ny fon'ny olona rehetra izay mahianao amin'izao fotoana izao na manahoana toerana misy azy. Hainao ataony zavatra rehetra ka ny herin'ny teninao ny Andriamanitra anova ny fiainanay, anova ny hoavinay, anova ny ara-panahinay, anova ny mombamomba rehetra toko malalo ka dia mitenena araka ny fombanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra tompoko. Amen. Hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sika. Raiso ny baibolinao dia jerevantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Asan'ny apôstôly toko 7 manomboka ny 1 Fakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny nahasitrana ny Petera ilay lehilahy naleha mitongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona. 1. Ary Petera sy Jaona niakatra eo akanjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy naleha mitongotra hatrany an-kibon-drenina izay nipetraka isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe hitsara endrika mba angataka fiantrana amin'izay miditra eo akanjan'ny tempoly. Noho ny nahitan'ny Petera sy Jaona efa hiditra eo akanjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe, mijery anay. Dia nibanjina azy roa latsara izy fa nanantena ahazo zavatra taminy. Fa ho Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Dia noraisina tamin'ny tanany ankavanany raha lehilahy ka natsangany, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsamotsamotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho ao akanjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsamotsamotra sady nideran'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy nitsangatsangana sy nideran'Andriamanitra. Ary fatany tsara fa io ilay lehilahy mipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrano dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin-dra lehilahy. Ary raha niazona ny Petera sy Jaona izy dia niara-nidrohatra ny olona rehetra ho eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona. Amen. Izay tantara izay no nirasantsika fampianarana amin'ity androany ity ny amin'ireo zavatra nitranga tamin'ity lehilahy naleha mitongotra hatrany an-kibon-dreniny. Izany hoe hatrany an-kibon-dreniny mihitsy izy zany nefa tsy afaka nitsangana, tsy afaka nandeha. Tonga tetỳ ambonin'ny tany izy dia efa izay ny zavatra nahazo azy. Izany hoe tsy mbola niaina tao anatin'izany hoe mandeha tahaka ny olona rehetra, tsy niaina tahaka ny olona rehetra hoe afaka mitady, afaka mamelo tena, afaka mba miazakazaka, afaka manao tahaka ny olona rehetra rehetra. Tsy afaka nanao an'izany ty lehilahy ty, fa hatrany an-kibon-dreniny izy dia efa naleminy tongony. Ny hany mba fitadiavana azo ny ataony dia ny mangataka. Ataoko angamba fa mety efa nahita mpangataka ianao eny amin'ny eny amoron-dalana eny. Misy karazany ireny mpangataka ireny, tapaka ny tongony, misy aretina mikika eo amin'ny vatany, dia tsy afaka manao n'inona izy fa tsy ny mangataka. Ao anatin'izany mangataka izany anefa tsisy olona afaka ny tonga dia hanome 500 000 anao eo na hanome 1 million anao eo,
fa tsy maintsy mitsipona ary 100 ianao. Zay ny zavatra nitranga. De ohatr'izany ny fiainan'ity lehilahy le mitongotra hatrany ankibony reniny ity. Eo akaiky ny varavaran'ny tempolo io lehilahy io ny mangataka. Eo foana izy isan'andro de mangataka foana ny fiainan'ity lehilahy ity. Mangataka foana ny fiainan'ity lehilahy ity. Hitan'ny olona rehetrarehetra ary ny olona rehetra zay mandalo de samy manome sy manao zay vitany rehetrarehetra io amina fiantrano. Manome an'ity lehilahy ity. Fa tsy niova mihitsy ny fiainany. Omeny olona vola izy eo, omeny olona sakafo izy eo, omeny olona vola izy, omeny olona sakafo izy, fa tsy nitsangana mihitsy ity lehilahy ity. Tsisy fiovana mihitsy teo aminy fa de ohatrin'iny foana izy amataonany maro. Ohatrin'io malemy, mangataka foana ny ataony. De ohatr'izay foana ny fiainana isan'andro. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Tamin'ny fotoana anankiray, le fotoanany fivavahana nandalovan'ny Petera sy Jaona apôstôly andeha hivavaka any amin'ny tempolo, nandalo teo amin'io lehilahy malemy io izy. De niantso an'izy mirahalahy ty lehilahy malemy ty teo ambavadiny tsara endrika, nangataka fiantrano, nangataka izy mba omeny. Efa hitanao ngamba reny olona mangataka reny, mba mangataka tompoko, mba mangataka tompoko. Nangataka tamin'izy mirahalahy ty lehilahy malemy ty. De rehefa nahitan'io lehilahy io nangataka sy nare azy nangataka i Petera sy Jaona, de ozy izy mirahalahy hoe nijerevy ianao anay. De nibanjina ny Petera sy Jaona ty lehilahy malemy ty, de Petera sy Jaona ihany koa nibanjina azy. De inona ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany? Nanantena ity lehilahy malemy ty hoe tena anome zavatra be ho ary reto lehilahy anankiroa reto, satria jerevan'ny Petera sy Jaona teo izy. De inona ny navalin'ny Petera sy Jaona ry havana milalao amin'ny tompo? Ozy izy manao hoe tsy manana vola fotsy na vola mena aho, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Halleloja. Zavatra goavana zany a. Ity mpangataka na ilay malemy ity nanantena hoe tena anome ohatrinona reto olona anankiroa reto hoe. Nanantena azo zavatra goavana be mihitsy izy. De izany fanantenany zany indrindra no natonga ny Petera sy Jaona nibanjina azy. De ozy tsy manana vola mena na vola fotsy aho, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsangatsangana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, niraisin'ny Petera tamin'ny tanany ankavanany ty lehilahy malemy ty, najorony amin'ny anaran'i Jesosy, tonga de natanjaka ny lohalikany, natanjaka ny kitrokeliny. Iny am'izay fa nanomboka ny atsambosambotra ty lehilahy ty nitsangatsangana niteran'Andriamanitra izy. Satria nahoana? Zavatra mbola tsy niainany hatramin'izay zany hoe nitsangana tahaka ny olona rehetrarehetra zany. Mbola tsy niainana hatramin'izay zany hoe mandeha tsara ohatrin'ny olona rehetrarehetra. Niteran'Andriamanitra ty lehilahy ty. Lasa niditra tao anatin'ny tempolo, de nisaotisaoty, nitsambikimbikina eraky ny trano tao, niatsambosambotra tao, nitsangatsangana eraky ny tempolo. Sady mideran'Andriamanitra izy no manatona ny Petera sy Jaona. Halleloja. Fahagagana zany ry havana malala ao amin'ny tompo. Gaga ny olona rehetrarehetra hoe tsy ty lehilahy ty ve le lehilahy mangataka etsy amin'ny varavarana etsy? Tsy ty lehilahy ty ve le mangataka etsy amin'ny vavadin'ny tempolo etsy? Inona ny ataony nitsangatsangana eto? Gaga ny olona rehetrarehetra. Gaga daholo ny olona rehetra samy nahita ny fiainan'io lehilahy io tamin'ny voalohany, fa olona mpangataka io malemy tongotra tsy afaka mitsangana. De teo mason'ireo olo hitan'ireo olo ihany koa nitsangatsanganan'ity lehilahy nalemy ty. Tsy tonga saina misy olo hoe fa ahoana? Talanjona daholo ny olona rehetra nahita hoe fahagagana ahoana ty? Ahoana ny fomba nampitsangana n'io lehilahy io? Ry havana malala ao amin'ny tompo. Raha vola foana na sakafo foana no nomena n'ity lehilahy ty, tsy nitsangana mihitsy io lehilahy io. Tsy nitsangana io. Ary ety am-piandohana ety de teny aminao hoe raha mbola afaka mandeha tsara, afaka mijoro tsara ny tongotra ao matanjaka tsara ny kitrokelinao de mbola misaora ianao an'Andriamanitra. Ny tanjaka amen'Andriamanitra anao amin'ny lohalika io sy ny kitrokelinao io ry havana malala, hoeto miazakazaka mandeha mivavaka io. Torohevitra sady tsara ny mahomby no meko anao hoeto miazakazaka mandeha mivavaka itongotra ao mbola matanjaka tsara, mbola matanjaka tsara ny lohalika ao, matanjaka tsara ny kitrokelinao, hoeto mandeha mivavaka. Fa aza hoentina mandeha manao an'izao fiainan'izao tontolo zao, hoentinao mandeha mankary anatina zavatra be dehibe manimba an'le tenanao ary. Aza hoentina manao an'izao karazana fahotana zao, io tanjaka amen'Andriamanitra anao io.
fa eto mandeha manompo an'Andriamanitra. Fa tamin'ity lehilahy ty tena teneniko anao tsara fa mafy zany olona malemy zany, tena teneniko anao zany a. Mafy zany olona malemy zany, tsy afaka mitady vola, tsy afaka manao ninina, vesatra ho an'ny ray aman-dreniny. Ny olona rehetrarehetra rehefa mandalo samy manome vola ho azy, fa tsy nampitsangana azy mihitsy zany vola nomeny zany. Andriamanitra rehefa Andriamanitra ny asa, tsy vahaolana kely afahana mamokibo no men'Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra ny asa ry havana malala amin'ny tompo, tonga dia vahaolana mandrakizay no men'Andriamanitra anao. Rehefa Andriamanitra no hanome vahaolana ho anao, vahaolana mandrakizay. Ary eo indrindra no mahatonga antsika hoe tsy mila miala amin'Andriamanitra fa mifikitra amin'Andriamanitra foana, satria nahoana? Ny vahaolana avy amin'Andriamanitra, vahaolana mandrakizay, azo antoka mihitsy no avinao, satria eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ka raha hitady vahaolana ihany ry havana malala ao amin'ny tompo, aza mandeha mitotototo mandeha makany amin'ny olona, totototo makany amina vola, totototo mandeha makery, mitotototo mandeha makery, fa vahaolana misy fetrany reny. Ary mety tsy mitondra vahaolana eo amin'ny fiainanao koa raha ny fahalalanao olona, da mety tsy mitondra vahaolana eo amin'ny fiainanao koa raha ny fahaizanao, fa vao mahay mahapotika anao sy mampitotongana ny fiainanao amin'izao raha sy fotoan'izao. Be dia be ny olona manam-pahaizana, fa ny fahaizany ihany no mamotika azy. Betsaka ny olona manam-pahaizana fa ny fahaizany ihany no mamotika azy. Be dia be zany. Be dia be ny olona manam-bola fa ny volany ihany no matapaka lalan'ny raha azy. Betsaka nge zany amin'izao fotoan'izao ry havana. Be dia be ny olona manambady fa ny vadiny ihany no nakarary fo azy. Ka raha mbola izao fiainana izao tsy vahaolana, tsisy vahaolana amin'izao fiainana izao. Ka raha mbola vola foana no nomena n'ity lehilahy nalemy ity, dia mbola nalemy teo foana izy. Fa inona kosa no mba nomeny reto mpanompon'Andriamanitra reto azy? Tsy manana volamena na volafotsy aho, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangatsangana. Ilay herin'Andriamanitra tao amin'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto no nomena n'ity lehilahy nalemy ity. Rehefa nandray ny tanan'le lehilahy malemy Petera, le tanan'ny Petera feno herin'Andriamanitra iny, nandray ny tanan'le malemy, nampitsangana azy ry havana malala ao amin'ny tompo, tonga dia nitsangana le malemy. Halleloja. Hitanao, misy vahaolana, herin'Andriamanitra ny tena ilainao. Indrindra indrindra ianao zay efa tapidalaka le amin'izao fiainana izao. Indrindra indrindra ianao anatin'ny adi-saina amin'izao raha sy fotoana izao. Reraka ianao mandeha mitady vahaolana ery amin'ny rabe, makery amin'ny rakoto, fa za manoro hevitra anao, ny vahaolana tena aingana dia tahaka ny nataony reto apôstôly reto. Herin'Andriamanitra no nampiasainy. Tsy manana vola makarenao menanao zay, fa feno herin'Andriamanitra kosa afaka hanova be dia be ny fiainanao mihitsy, afaka hanasitrana anao anatin'ny aretina. Ka na nandritry ny 4 taona ianao, na nandritry ny 4 taona ianao tao anatin'io aretina sy olana io, na ara-panahy zany na ara-nofo, ao ambadiky ny fandraisanao ny herin'Andriamanitra, dia milaza aminao fa hitsangana io fiainanao io, hitsangana io fiainanao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raisin'ny Petera ny tanan'le lehilahy nalemy tsy afaka mitsangana, tonga dia natsangany amin'ny anaran'i Jesosy. Nahazo hery le lohalika nalemy, tsy nitsangana aman-taonany maro, natanjaka le kitrokely, nalemilemy nandritry ny taona maro, natanjaka, nitsaotisaoty ty lehilahy nalemy ty ry havana malala ao amin'ny tompo, tratran'le herin'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny herin'Andriamanitra no ilainao. Ny herin'Andriamanitra no ilainao amin'io zavatra hatrehanao io. Manana tanjona ianao amin'ny fianarana ataonao io, mila herin'Andriamanitra. Manana tanjona ianao amin'io asanao sy ny fitadiavanao io, mila herin'Andriamanitra. Ny ara-pananao tianao hiakatra, tianao handroso, tianao hitombo, mila herin'Andriamanitra ianao. Aoka isika tsy ho varim-bariana fa ilainao ny herin'Andriamanitra ampitombo ny ara-pananao. Tsy afaka nihodina mihitsy ny fiainantsika ry havana malala ao amin'ny tompo raha tsy misy herin'Andriamanitra ao anatintsika. Lazain'ny Baiboly manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Amin'ny hery ny fanjakan'Andriamanitra, tsy vitan'ny vava fa herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra miasa. Ka raha ny nananganana n'ity lehilahy malemy ity, betsaka ny olona efa nanome vola azy fa tsy nitsangana. Mety betsaka ny olona efa nanampy anao, mety betsaka ny olona efa niezaka nanova ny fiainanao, niezaka nanohana anao, fa tsy nety niova ny fiainanao, tsy nety nitsangana ny fiainanao, tsy nety nandeha tamin'izay laony mihitsy ny fiainanao.
fa za milaza aminao androany i Petera sy Jona rehefa nanangana nyity lehilahy malemy ity, herin'Andriamanitra no entiny nanangana ny fiainan'ity lehilahy ity. Halleloja. Ianao zay maheno amin'izao koa, herin'Andriamanitra no vahaolana ananganana no fiainanao io, ary rehefa mitsangana io fiainanao io tsy midaraboka intsony mandrakizay. Ity lehilahy ity teo imason'ny olona rehetrarehetra no nahitana azy fa mpangataka izy. Rehefa nitsangana niala tamin'izany fahalemeny zany ty raha lehilahy ty nijo, hitan'ny olona rehetrarehetra hoe ay, tsy io lehilahy io ve le lehilahy mpangataka io ambavadin'ny tempoly? Tsy io ve le lehilahy mpangataka? Tsy tonga saina mihitsy ny sasany nanontany izy io sa tsy izy, sasany teny izy io. Gaga sy talanjona daholo ny olona rehetra satria efa ela loatra ity lehilahy ty no nalemy teo foana nangataka. Indray mpimaso monja ry havana malala amin'ny tompo tamin'ny fotoana nandalovany reto apôstôly reto, vao nandray ny herin'Andriamanitra avy any amin'ilay apôstôly ty lehilahy malemy ty, tonga de nitsangana. Halleloja. Tonga de nitsangana, afaka nandeha, afaka nitsamikimiky na afaka nisaotisaoty. Herin'Andriamanitra afaka manangana ny malemy, herin'Andriamanitra afaka manasitrana ny marary, ny herin'Andriamanitra afaka manangana fiainana, afaka mamerina amin'ny laoniny ny ara-panahinao, afaka manova ny tantaranao rehetra mihitsy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, lay tantaran'ity lehilahy ty nalemy foana niova amin'izay. Foro ny vahoaka, nahaliana ny olona rehetra teo amin'ny tanàna mihitsy hoe nitsangana hono le malemy. Halleloja. Raha vao mandray ny herin'Andriamanitra ianao ry havana malala ao amin'ny tompo, za milaza aminao, hitangorona aminao ny olona, hijery ny fiovam-piainanao fotsiny hoe le fiainana ohatr'izao iny ve niova? Isy zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao manomboka androany, isy zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao manomboka androany. Ho gaga daholo ny olona hoe fa inona no nampiova ny fiainanao? Halleloja. Enjana zany a, tena enjana ny zavatra nitranga teto. Ka mila herin'Andriamanitra isika. Inona no tianao hatsangana eo amin'ny fiainanao? Inona no tianao hovaina? Ny ara-panahinao, manahoana ny ara-panahinao amin'izao fotoana izao? Velona tsara ve? Manahoana ny ara-panahinao? Mila hery ianao mila herin'Andriamanitra ianao ananganana ny fiainanao sy ny ara-panahinao indray. Ao ambadiky ny fandraisanao herin'Andriamanitra, tsy maintsy miova ny fiainanao ary ho talanjona daholo ny olona rehetrarehetra. Hitanaka vava daholo ny olona hoe ay, miova ny fiainana iny. Sitrana ihany ve le ranabavy iny? Sitrana ihany ve le rahalahy iny? Ka ry havana malala ao amin'ny tompo, ty lehilahy ty nalemy natsanga ny Petera sy Jona tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ahoana ny fomba tsy hitsangana ny fiainanao? Ianao marary tsy mahetsika ambony fandriana io, afaka mbola mitsangana ianao fa maherezy, afaka mbola ho sitrana ianao fa maherezy, afaka niova ny fiainanao fa maherezy ianao. Manana ianao finoana an'Andriamanitra, manova ianao dingana manatona an'Andriamanitra manomboka androany. Mila manovo herin'Andriamanitra ianao. Tianao hitsangana ve ny fiainanao? Tianao hitsangana ve ny ara-panahinao? Tianao hitsangana ve ny tokantranonao? Tianao hitsangana ve io asanao io? Mila herin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra dia marina amin'ny teniny foana. Rehefa milaza izy, rehefa miteny izy, dia tanterahany ny teny izay lazainy aminao. Ka zany tenin'Andriamanitra zany matoa tonga aminao eto androany, ianao no iantefany zany. Fiainanao no tian'Andriamanitra ho atsangany, ara-panahinao no tian'Andriamanitra ho atsangany. Tsy fampaherezana fotsiny ilainao fa vahaolana mihitsy. Ity lehilahy nalemy teto ty, efa tsy mila fampaherezana intsony io, fa efa malemy izy, fa vahaolana mihitsy no ilaina. Ianao zay maheno koa, vahaolana mihitsy no ilainao. Vahaolana no ilainao amin'izao fiainanao zao. Aza mbola mandeha manaton'olona ry makany amin'ny dadatosy bebe sy any mitady vahaolana, tsy izay intsony. Raha mbola zay foana no ataonao dia misy fetrany ihany zany. Mety mahavoavonjy anao izy androany, farapitso anao dia efa tsisy ninina indray. Fa aleo tonga dia mitady vahaolana avy amin'Andriamanitra, aleo tonga dia le herin'Andriamanitra nitrandrahantsika. Torohevitra nomeko anao, taridalany Baiboly nomeko anao, fa tahaka ny nananganan'ny Petera sy Jona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ity malemy ity, no ananganana ny fiainanao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ka na marary ianao, na bokany trosa ianao, na bokany tsy fahitan'asa ianao, na bokany fikorotana tokantrano ianao, na manahoana ny ara-panahinao kivy, tsy mba mirehitra rehefa mivavaka, maimaina, matimaty, afaka ny mbola hitsangana zany. Manaova ianao dingana, afaka ny mbola hisy fifaliana ngery havana ny fiainanao io. Ianao miainao anatin'ny ranomasoana io, afaka ny mbola hifaly ianao,
afaka ny mbola hitsika ianao miaraka amin'Andriamanitra, afaka ny mbola iaina amin'ny fiadanana ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ampiakary mihitsy ny finoanao maheno eto amin'izao fotoana izao, ampiakary ny finoanao fa afaka mbola hifaly ianao io. Andriamanitra dia mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompo ny voalazan'ny boky ny Salamo. Mankasitraka ny fiadananao Andriamanitra fa ianao tsy nanao dingana manantona azy. Raha efa tonga nanatrika fotoam-bavaka ianao dia tsy nanatrika intsony, miverena ianao manatrika fotoam-bavaka. Raha mbola ao anatin'ny hafanampo kosa ianao manatrika fotoam-bavaka, toy izy foana aza mitsahatra. Na iza manakana anao, aza manaiky voasakana izany mihitsy ianao. Fa ny olona hitoeran'ny fanemasiny tsy voasakana izaniza zany mihitsy izy. Satria ny olona izay manakana anao nge tsy manome vahaolana ho anao akory havany. Iza moa ny olona nanakana anao hatramin'izay tamin'ny fivavahana ka nanome vahaolana ho anao, moa ve tsy namotika ny fiainanao fotsiny nataony? Manomboka androany andao vahaolana amin'Andriamanitra ny tadiavintsika. Ny vahaolana nampitsangana ny ty lehilahy teto dia avy tamin'Andriamanitra, avy tamin'ny anarany Jesosy Kristy nitsanganan'io lehilahy io. Niala tao anatin'izany fahalemena izany izy. Afaka niaina tahaka ny olona rehetrarehetra amin'izay izy. Afaka niazakazaka, afaka mitady vola, afaka manao ny zavatra rehetra, afaka mandohalika, afaka midera n'Andriamanitra, afaka mandihy tsara mihitsy izy rehefa mandeha ny hira fiderana, afaka manao ny zavatra rehetra izy satria nahoana natsangany Jesosy ny fiainany. Tahaka izany ihany koa nananganan'ny tompon'ny fiainanao eto androany. Zavatra tsy maintsy hitranga amin'ny fitsanganan'ny fiainanao dia ho talanjona daholo ny olona rehetrarehetra. Aza menatra mihitsy ianao raha hoe hitan'ny olona rehetra ny olanao, na hoe henin'ny olona rehetra ny olanao dia hitena hoe tena apôstôly efa tena mitafy fahambaraka mihitsy a. Navela hitranga zany rehetrarehetra zany, avela ho hitan'ny olona rehetra hoe io ny olanao. Fantatra ny olona eo amin'ny manodidina rehetra hoe manana olana ohatr'izao ianao, manana aretina ohatr'izao ianao, avela hitranga zany. Ireo olona mahafantatra ny olanao sy ny aretinao ireo dia ho gaga sy ho talanjon'ireo ahita ny fitsanganan'ny fiainanao ry havana malala ao amin'ny tompo. Tsy afaka niseho tsara ny voninahitr'Andriamanitra raha tsy hita ny olona rehetra aloha hoe io le olana hatrehanao. Miseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana hitan'ireo olona hoe io fa niova ny fiainanao. Ka io tsy ho fahafatesana no antony zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao io, fa natao io mba hanehoana ny asan'Andriamanitra, ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Halleloja. Metsika voninahitra ny tompo fa misy fiainan'olona tsy maintsy hitsangana manomboka amin'ity fotoana andrenesanao tenin'Andriamanitra ity. Na lehilahy na vehivavy na ny tanora zay maheno amin'izao fotoana izao, mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainanao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny marary rehetra amin'izao fotoana andrenesanao tenin'Andriamanitra zao. Raha marary ianao, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny aretina rehetra ianao. Zay rehetra mangetahita fitsanganana mana-tena n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fitsangana, mitsangana ny fiainana, mitsangana ny maty rehetra eo amin'ny fiainanao eo. Manomboka amin'ity androany ity, anio tompo dia hanatanteraka an'izany teniny izany. Tsy miverina foana amin'Andriamanitra ny teniny raha tsy tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy reto ny sitrapony, ary ambinina amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Mampahery anao androany, tsy ny filazan'ny olona marina, tsy izay tenenin'ny olona aminao ny marina, fa izay tenenin'Andriamanitra aminao ny marina. Ka nitoy ny tantaram-piainanao, tsy izay voalazan'ny olona, tsy izay henin'ny sofinao talohany ty tenin'Andriamanitra ity, fa nitoy ny tantaram-piainanao dia ty tenin'Andriamanitra ny heninao androany ity. Io tenin'Andriamanitra heninao androany io nitoy ny tantaram-piainanao manomboka androany. Ary tononoko fa tsy maintsy tanteraka aminao, tsy maintsy mitsangana ny fiainanao. Na nandritry ny firotaona ny fiainanao potika, ny ara-panahinao potika, tsy maintsy mitsangana. Zany tenin'Andriamanitra renesinao zany, zany nitoy ny tantaram-piainanao. Aoka ianao hitraka, aoka ianao hifaly, aza mitanondroka intsony, fa fotoana ny fanovan'Andriamanitra ny fiainanao zao, fotoana ny fidiranao amin'ny fahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra zao. Maherezy ianao zay maheno aho, fa mbola misy fanantenana ny fiainanao. Raha rafiko zany tenin'Andriamanitra zany dia zao: aoka izay ny fitadiavanao vahaolana amin'izao tontolo izao, aoka izay ny fitadiavanao vahaolana aman'olona, aoka izay ny fitadiavanao vahaolana ery amin'izao karazana mpitsabo maro isan-karazana izao, aoka izay ny fitrosatrosana amin'io karazana olona karazana banky rehetra io itrosanao daholo. Aoka izay, tsy vahaolana intsony zany, fa ny vahaolana omenanao eto androany, manatona ianao an'Andriamanitra, anovo herin'Andriamanitra isika. Vahaolana maharitra mandrakizay no omen'Andriamanitra anao. Vahaolana maharitra no omen'Andriamanitra anao. Manatona ianao an'Andriamanitra, manovy ianao dingana, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Hisaotra an'Andriamanitra isika, amarina an'izany teniny izany. Misaotra anao tompony amin'ny teninao.
anao androany. Mino aho fa mahery ny vahoakanao anatin'ny tokantranony sy ny toerana misy azy rehetra any. Engany izany teny izany tompo mba ho tanteraka ary hisy fiantraikany be dia be eo amin'ny fiainan'izy ireo tsirairay avy. Matoky Andriamanitra fa miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Ya, apôstôly Andreas ihany no nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teto androany. Raha mila resaka manokana ianao dia afaka miantso ny 034 92 543 76 034 92 543 76 na 033 91 711 66 033 91 711 66. Ametraka ny mandra-peo na mandra-pitafa samotahin'Andriamanitra daholo isika rehetra, tsy ovan'Andriamanitra ny hitana.